ny tompoko dia faly miarabanao izay tonga eto androany hanompo an'Andriamanitra hitady azy a hiantso azy a mila azy ianao androany satsy izany ve dia ho antsika izay ao an-tokantrano koa tolorana ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy a anenika eo mitokantranao any ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny herin'Andriamanitra hiampito amin'ny tokantranao a atsapany izany a présence an'Andriamanitra présence an Jesosy zany a ny fanatrehany a ao amin'ny tokantranao a andaontsika hisangana avy hatrany tompoko a ame voninahitra an'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ity fotoana lehibe ity a fotoana izay feno fahasoavana fotoana izay feno herin'Andriamanitra androany a tika ianao tena tsampa hoe ny atondianao hoe dia tena hanompo an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra ame voninahitra an'Andriamanitra tena aoka ho tsampanao mihitsy ny hoe fanompona kasitrahana ny fanompona izay ataonao eto amin'ity andro androany ity satsy izany ve fa raha fanompona kasitrahana ny fanompona izay ataonao eto androany a azo antoka hoe ho voaray an'Andriamanitra ny fanirianao rehetra azo antoka hoe ho voaray an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay mety manavesatra anao ny zavatra rehetra izay mety ho irinao a azo antoka fa hidiran'Andriamanitra atsehatra raha tena fanompona kasitrahana raha tena hitady an'Andriamanitra ny fonao rehetra anao ataovy tena hoe fanompona tena kasitrahan'Andriamanitra satsy izany ve satsy izany ve raha marina izany dia andaontsika ame voninahitra an'Andriamanitra miteka dia asiorakoraka ho famezatsika voninahitra an'Andriamanitra ho fanandratantsika anazy halleloia Jesosy Jesosy ny fanatrehany satsy izany ve ka andao apetraka tsika ampelatana an'Andriamanitra zao fotoana izao mba tena izy ny anjaka eto satria anazy zao fotoana izao a izy no tomposika eto a ary ny heriny a no hiasa eto amin'ity toerana ity ka tsy alamaina ny ianao raha tonga eto androany a fa ninona irinao a raisin'Andriamanitra amen andaontsika tompoko hivavaka metraka zao fotoana izao ampelatana an'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay satria tianay ianao a ary tianay ianao Jesosy ka tonga soa matsara eto amin'ity toerana ity zahay a hanompo anao hitady anao mino izay Andriamanitra fa eto ny fanatrehanao mino izay Andriamanitra fa tena tsampanay hoe hikasika anay eto ianao mino izay Andriamanitra fa tsy alamaina izahay raha hitady anao eto nizaniza Andriamanitra tena hitady anao amin'ny fony rehetra dia ahitanao a ahita ny herinao a ahita ny fanatrehanao Andriamanitra manasanao izay Jesosy miasay eto ny herinao miasay eto ny voninahitrao miasay eto ny fanapahanao tsisy alamaina izay Andriamanitra mety misy marary tonga eto Jesosy androany dia anasitrany ianao mety misy manana olana Jesosy eo amaolana ianao mety misy diso fanantenana Jesosy ny eo amin'ny fiainany hitondra fifaliana ho azy indray ianao Andriamanitra tsara indrindra misy kivikivy sy ketraketraka amin'ny fifaliana satria izany maizy ianao Andriamanitra eo mpanome fifaliana ianao mpanome fiadanana ianao mpanome fiainana ianao satria Andriamanitra lehibe manatreha amin'izao fotoana izao anao Andriamanitra eo manatrehatra ny tokantrano an'ny herinao a ny fanapahanao Andriamanitra eo misaotra anao sahady izay misaotra anao sahady izay noho ny fanatrehanao misaotra anao sahady izay noho ny herinao misaotra anao sahady izay satria miaraka aminay eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo halleluia amen andaontsika mbola nofantanantsika ao an'Andriamanitra andaontsika mbola hiteka noho ny amin'ny tanantsika izay nomena Andriamanitra iny a dia andaontsika mbola iorakoram-pifaliana ho an'i Jesosy amen tsy alamaina anao androany tenenao akaikina hoe tsy alamaina anao androany hoe satria hifanena amin'le Jesosy mpanome fiainana ianao le tompon'ny fifaliana tompon'ny fiadanana satsy izany ve araka ny voalazany ten'Andriamanitra i Bartimeo jamba dia jamba izy a ny aina tao anatin'ny fahoriana ny aina tao anatin'ny fijaliana fa tamin'ny fotoana rehefa naheno izy hoe iny Jesosy a ilay Jesosy izay mpanome fiainana ilay Jesosy mpanome fifaliana dia tonga nahiratra izy androany hitonga fahazavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany ambela indray ny fifalianao Andriamanitra androany ambela indray ny fanantenanao Andriamanitra androany asiorakoraka ho an'i Jesosy andaontsika iteran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany tompo eo ary Leta na falina, outra já
tsisy mihoatra an'io Jesosy zay tompontsika io ary zany fahalebiazana zany zany heriny zany androany ikasika anao ikasika ny tokantranonao ikasika ny zanakao tsy alamaina ianao alleloia Jesosy misaotra anao zay satria tsampanay hoe tena iza tokoa moa mitovy aminao Jesosy eo ianao lay nanangana amin'ny maty nampiratra ny jamba nampiteny mona nanadilo boka ainao zany Jesosy androany dia miankohoka aminao zahay tsy misy toanao tsisy azo oharina aminao Andriamanitra mananatra anao zahay misaotra anao halleluia iza ny toanao Andriamanitra mananatra sy midera ny manome voninahitra anao zahay satria sampanay hoe tsara ny manana anao lehibe ny fiainanay miaraka aminao feno voninahitra ny fiainanay miaraka aminao misaotra Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana izany indrehitra izay anandratra anao asandrato an Jesosy ny tananao Nita
avoakanao ny ankohona anao miankoko aminao andriamanitra ianao andriamanitra noarina izay tompo mitovy endrika aminao sany indrindra androany ankoho fanay ianao sany indrindra androany terana isameziny voninahitra anao Jesosy onizaniza manompo anao androany atrany atokantrano andeha aoka ninika ny herinao aoka hikasika anao aoka hiseny voninahitra Halleluja andriamanitra mideranao zay Halleluja 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 utafakambana aminao zay androany utafakambana aminao zay androany utafakambana aminao zay androany Sunita
tazomy hatrany fifandraisanao amin'i Jesosy amafy sy ny fahaloran-tenanao teneno an Jesosy hatramin'ny farany anao halleluia misaotra tompo manome voninahitra anao zay misaotra Andriamanitra sambatra izahay fa nomenao alalana afanay miankohaka sy miondrika aminao halleluia dia raina ny anaranao tompo misaotra ny fitiavana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerantsika tompoko fiadanana ho amintsika rehetra tonga eto tompoko Andriamanitra anamarina izany ao anatin'ny fontsika amin'izao fotoan'izao isika dia alokana fotoana anaovana vavaka mandohalika averiko indray hoe anokana fotoana isika anaovana vavaka mandohalika ny tsiraray avy amintsika dia samy vavaka arak'izao fanentanana ataoko amintsika tsiraray avy izao isika rehetrarehetra tonga eto dia tokony anana tanjona ary ho tratrarintsika ny tanjona dia ny azahoantsika ny fiainana mandrakizay iarahantsika amin'i Jesosy ao an-danitra amen tokony ho ataontsika ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika mihitsy zany tanjona zany noho izany andohalika ivavaka isika ka reo toetra reo toepanahy reo zavatra niainanao tato na hatramin'izay ka tsapanao fa mety anakana anao tsy hiditra ao an-danitra tsy araka amin'i Jesosy dia andao ao anatin'ny fotoana anaovantsika vavaka mandohalika no anaovantsika fifonana sy fibebahana izany ary anaovantsika teny hoe tsy ho amin'izany intsony isika amen amen eno tsara ke ity teny nety Paoly apôstôly ity fa hovakiko aminareo le izy ato amin'ny boky Efesiana toko faefatra dia eno tsara manomboka amin'ny 17 koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mandihananareo intsony tahaka ny fandihan'ny jentilisy amin'ny fafohanan'ny saina fa efa tonga maisisainy asoloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny amafofony dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejoejona anao izay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana fa ianareo kosa ianareo izay manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao ianareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any an-tokantrano 12 io fa ianareo kosa dia tsy maty ho izany no ny anaranareo an Kristy fa raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay ny asima araka ny filany fitaka fa mba ho avozona kosa ianareo amin'ny fanansainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba ny fahamarinana engany ka hovoarenao tsara zany afatra izany 15 koa isory ny laingy ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo fa samy isany momba ny tenany namantsika avokoa isika teizera fahazamanota aroka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa leo ikeliana ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana aoka tsy aloka ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba azahoany miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisina tompo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana
esora aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana ary ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolopo rehetra aroka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Toko 5:1 koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Nosoratana zany teny zany mba ho arak'izany mihitsy ny fiainantsika zay manana tanjona no any amin'ilay fiainana mandrakizay any an-danitra izany. Ka anao vavaka zany tsika amin'izao fotoana izao, anitsy ny fiainantsika rehetra, anitsy ny toetra na ny toe-panahy tsapantsika hoe tsy tsara, tsy mety. Hitanao hoe mampalahelo an'Andriamanitra ilay toetranao na ilay toe-panahinao, ahitsika zany. Raha misy moa fahotana, tena fahotana nataonao, ataoko hoe tatoato na efa tany aloha azy ka tsy mbola tena nanaovana fifonana, tsy mbola tena nanaovana fibebahana avy ao am-po, fa ohatrany hoe safosafona, ohatrany hoe navelanao nandalo fotsiny, dia tena hibebahanao le izy, tena hifinanao le izy, asehonao an'Andriamanitra hoe naneninao, naneninao. Naninona hoe ianao? Ataovy mafy be, naninona hoe ianao? Dia tsy hiverenanao intsony ilay izy. Dia ankoatran'izany reo afatrafatra Paoly apôstôly reo aoka ho arak'ireo mihitsy ny fiainantsika rehetra. Andao tonga dia andohalika avy hatranytsika, na dia vaovao azy anao tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity dia manaova vavaka, ary tena ataovy tena vokatry fono mihitsy le vavaka iarahantsika manao. Samy mandohalika izy, samy vavaka izy, sokafy mihitsy ilay vava, sokafy mihitsy vavanao, tena mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao. Rehefa aza toko ho anareo any tokantrano dia afaka mandohalika ihany koa inge ianao e, afaka mivavaka tahaka ny ataonay ato amin'ity toerana ity. Samy vavaka izy, samy vavaka izy, ataovy manan-danja aminao zao fotoana iarahantsika manao vavaka izao.
raha matsapy ianao fa misy famiaratsy tena hoe makafanahy tena mitonanao anohatra tsotro zao ny sitrapon'Andriamanitra roay izan'io ailio izan'io nahoana no omeny toerana tak'izany izy samy mivavaka arak'izay fanentanana ataoko izay tsika rehetra misaotra tompo misaotra amen eo mpandoliana dia hiarantsika manao le raha hoe nandao anao ela ao raiky o ataovy amin'ny fonao manontolo mihitsy zany ira izany ataovy amin'ny fonao manontolo zany ira izany aseho fa tena manotena feny ho an'Andriamanitra isika rehetra tonga eto afaka akipinao masinao dia apetraka amin'ny fonao ny tananao nandao anao elo raiky o nandao anao ela raiky o sambeteo tiao maniry akina tratranao maniry anana fiadanam-po sy mba hivesaka ny ziokanao Sara ny tanatao matoky alefa fa horesinao Tamiao amen miara makatoerantsika isika dia mbola apetraka tsika mifontsika amin'ny tanatsika dia mbola toizantsika ihany le hira hoe raha tsy mendrika ao ny zanakao izao dia teody aho akipimy masinao ataovy amin'ny fonao manontolo zany hira irantsika manao zany
Atahoisa amin'ny mpanomponao atompo. Iny ty tamiao atsakany tananao ho fanamporofony fa hiverina amin'Andriamanitra ianao, hiverina ho amin'ny famasinana, hiverina ho amin'ny tim-panatsara. Amen. Fatazako ny sandrinao. Mitsotra mba isakambona re. Amen. Sotra tompo. Atsakana ambony any tananao ho marika fa manotena ho an'Andriamanitra ianao. Andriamanitro, lehibe ny famindraponao aminay, lehibe ny famindraponao aminay. Zava-dehibe aminay tompony fitiavana izay efa nitiavanao anay, dia ny namonjenao anay mba nanana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay ao an-danitra. Koa dia terizo ho arak'izany mandritry ny andro mpiainanay rehetra izahay tompo. Tsy isy hiala aminao, tsy isy ho votsitra, tsy hoe voatananao intsony, fa hatramin'ny farany anao zahay, anao zahay, anao zahay. Mbola kipitsika ihany ny masitsika dia hiarantsika manao le raha hoe hatramin'ny farany. Ataovy amin'ny fonao manontolo fa mandray anao Andriamanitra. Hiasa eto ny fanahy masina, hiasa amintsika rehetra ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Na dia zany fianamozika zany ihany ary dia aoka mpaheranao anamafisanao fa hatramin'ny farany ny anomponao an'Andriamanitra. Halleluja. Misaotra tompo. Aza mihemitrentsony ianao a, aza miverin-dalana mihitsy a, toisy fa nandy dia ho amin'ny famasinana, ho amin'ny tem-panatsara, manam-patokantsika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Zany mihitsy Andriamanitra. Halleluja. Aoka fontsika daholo ny ratsy rehetra izay maminy fontsika. Aoka nompony tompo tokoa isika. Zany mihitsy tompo, tsy ala aminao zahay. Tsy mbola nandao ahy ianao, misaotra. Voady anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany no ataonay fiangonana androany. Asan-drato avy dia avy ny fiaonao, samy mira mafy dia mafy ho fanorantena ho an'Andriamanitra izy. Tsy
Kau vokasika mifanainao ianotena tsara ho an'Andriamanitra ianao anopazatra amin'ny farany Tompo anao zahay anao mandrakizay amen ianao Jesosy soratsika amin'ny tompo fa niraisintsika dia andao hiteka mafo azy mahasoa toerany mianareo zao no afatra nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity afatra ihany koa natao ho anareo rehetra manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube eno tsara le izy ary raiso dia mandehana arak'izay afatra ambaran'ny tompo amintsika izay misaotra an'Andriamanitra isika tompoko fa noho ny fitantarany dia tonga soeto ianao tonga soeto isika rehetra tonga eto mba haninona zay le fanontaniana mipetraka tonga eto mba haninona mba anompo an'Andriamanitra itsika raha tonga eto tsy hoe anao fetifety na hoe ilalao na hoe ifampitazatazana fotsiny fa arak'ilay nambarako teo tonga eto isika mba anompo an'Andriamanitra noho izany mananatra antsika rehetra ny tompo'Andriamanitra amin'ity androandroany ity zay amafisiko amin'ny mahampanompon'Andriamanitra mananatra antsika rehetra izy mitandrema mba tsy ho amin'ny fombafomba na ho amin'ny fahazarana ny fanompona ataontsika ho an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity mitandrema ho eo fa oka raha tonga eto isika mba hanompo an'Andriamanitra dia oka hanompo an'Andriamanitra amin'ny
fotsika rehetra, anompan'Andriamanitra amin'ny saitsika rehetra, ary anompan'Andriamanitra amin'ny heritsika rehetra. Ary manentana mihitsy aho, atao vitan'Andriamanitra avy any an-danitra avy any ambony ihany, fa izany tokoa, arak'izany tokoa ny momba antsika amin'ity fotoam-pivavahana izay tanterantsika androany ity. Ary le izy tsy hoe androany ihany, fa ny isika mamonjy fotoam-pivavahana ianao, na amin'ny fotoana lahatra tahaka izao, na amin'ny fotoana andavanandro, dia izay mihitsy no takiany baiboly, takiany Andriamanitra amintsika hoe isika raha tonga mamonjy fotoam-pivavahana dia manompa an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra, ary amin'ny heritsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika, fa raha arak'izany tokoa ny fahitan'Andriamanitra antsika rehetra tonga eto, hoe manompa an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny saintsika, ary amin'ny heritsika, dia azo antoka ry havana, azo antoka voalohany hiaraka amintsika eto Jesosy. Efa ela mantsy no nandrenesanao an'ity teny nataon'i Jesosy ity, ilay voasoratra ao amin'ny Matteo 20:20, efa ela. Ary matetika isika fotoam-pivavahana dia mampatsiaro an'izany izahay mpanompon'Andriamanitra. Zao mantsy ny teny nataon'i Jesosy, fa na aiza na aiza, io voasoratra amin'ny écran io, fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na ny telo amin'ny anarako Jesosy, dia aiza ny misy azy? Eo voany aho. Azo adina nefa ry havana malala zay tonga eto, azo adina fa tsy izay rehetra mivory amin'ny anaran'i Jesosy akory, tsy izay rehetra manao fotoam-pivavahana amin'ny anaran'i Jesosy akory dia ho atrehan'i Jesosy daholo zany fivoriana izany. Ami ohatra hoe atsambadibaty atsy na rembadibaty kely roa, misy olona mivory amin'ny anaran'i Jesosy, misy olona manao fampona miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy voatery ho any Jesosy na dia efa nilobava aza izy, tsy voatery anatrika an'izany fotoana izany Jesosy na dia efa nilobava aza izy, fa zay rehetra eno tsara mivory amin'ny anaran'i Jesosy ka hitany ho iaho fa manompo azy amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny heriny rehetra. Ny fivoriana misy olona tahaka izany ihany tompoko no azo antoka fa ho atrehan'i Jesosy, izany hoe hitoetra eo afovoany zany fotoam-pivavahana, zany fivoriana zany Jesosy. Zany no antony mahatonga azy mampitondra zao teny zao, zay efa no amafisiko taminareo, mba tonga antsika tsy voafitaka, mba tonga antsika tsy hamita teny, hoy izy hoe mitandremo, mba tsy ho amin'ny fahazarana na ho amin'ny fombafomba ny anompoana an'Andriamanitra, fa atao fitena hoe vokatry ny fo sy ny saina ary ny herinao rehetra. Amen. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika, fa raha arak'izay tokoa ilay fiainantsika hoe manompo ny tompo na mivory manao fotoam-pivavahana, vokatry ny fontsika, ny saintsika sy ny herintsika, faharoa azo antoka fa hitahy an'izany fotoam-pivavahana izany ny tompontsika. Amen. Lay voalohany teo dia hoe anatrika izy, anatrika Jesosy. Fa ty faharoa ity indray dia hoe ho tahiny le fotoam-pivavahana, ho tahiny le olona zay mivory amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fomba fiteny tahaka izao mantsy ao anaty baiboly ao, fomba fitenin'Andriamanitra, Salamo 7:30, zao ny voasoratra: indro ny mason'i Jehovah, avy any ambony any, indro ny mason'i Jehovah mitsinjo zay matahotra azy dia zay manantena ny famindrapony. Zany hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa tena manompo azy amin'ny fonao rehetra ianao, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, hoe arak'izany mihitsy tsika rehetra tonga manarika ty fotoana ity,
dia avy ambony any Andriamanitra mameantoka hoe mitsinjo anareo aho satria hitako zany fa matahotra ahy ianareo. Amen. Amen. Dia manamafy an'izany ako teny mitovy amin'io ihany Salamo 4:30 andiny 10:10 hoy voasoratra hoe ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny fony miainy fitarainana. Le teo zany dia hoe mitsinjo zay matahotra ahy, mitsinjo zay matahotra an'Andriamanitra. Fa ity anankiray ity indray a dia mitsinjo ny marina, mitsinjo ny marina. Ary ny olona marina dia tsy izy akory fa ireo olona zay manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra ary amin'ny heriny rehetra. Noho izany indrindra ry fiangonana manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao, mbola mafisikihana aoka isika rehetra tsy misy havana toka eto, aoka isika rehetra tsy raray avy isam-batan'olona, aoka anompony tompo amin'ny fontsika sy amin'ny saintsika ary amin'ny herintsika rehetra isika. Porofo isika ny mamonjy fotoam-pivavahana, io porofo eo mason'Andriamanitra satria avy any ambony any Andriamanitra no mitsinjo atsika, no mijery atsika porofoy fa zany tokoa isika rehetrarehetra isam-batan'olona tonga eto. Ary ome voninahitra mihitsy Andriamanitra ry havana ara-baka teny, ome voninahitra Andriamanitra. Zao mantsy ny anton'ity fanetanana anetanako atsika ity, zao mantsy ane fahasoavana lehibe amintsika fiangonana dia isika zay fa manana ny tombo Jesosy monina sy mitoetra ao anaty ny tompoandriamanitra tsy to. Ane fahasoavana lehibe amintsika fiangonana dia isika zay voalaza fa manompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny saintsika rehetra ary ny herintsika rehetra ny tompoandriamanitra tsy to. Tena aneo azany izy ry havana malalo, aneo azany izy amin'ity taona 322 diabytsika ity, ary possible aneo azany izy amin'ity volana ity, ary mbola mipasahina ihany koa ary finoana ny olazaiko fa na dia androany dia androany azy dia afaka aneo azany aminao manokana izy. Amen. Efa voasoratra ao bokin'Andriamanitra daholo ange ry havana malala ireo karazana fahasoavana voaman'Andriamanitra hoe omena an'ireo olona izay manompo azy amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra ary amin'ny heriny rehetra. Efa voasoratra ao bokin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Ary inoko fa marina be mihitsy le teny nataon'ny Paoly apôstôly Korintiana 2:2-7. Ahoana hoy izy? Fa araka ny voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny masonao ary tsy mbola ren'ny sofinao na niditra tao am-poninao na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Io Andriamanitra io tsara mpanao tsara izy, tena tiany isika zanak'olombelona. Raha ny adalany nataon'ny Adama sy Eva sy ny taranaka rehetra ny fandimby no hitsaran'Andriamanitra atsika dia vitatreo ny tantarantsika olombelona fa dia ny rehetra dia alefany amin'ny fahaverezana mandrakizay daholo. Fa tena tiantsika Andriamanitra, tena tiantsika izy. Tsy ho tantarako lavabe aminareo moa ny karazam-pitiavana nasehon'io Andriamanitra io, fa anisan'ny fitiavana asehon'Andriamanitra atsika dia hoe amin'izao tsika miteny zao misy zavatra tsy mbola hitan'ny masonao akory, tsy mbola ren'ny sofinao akory, tsy mbola vetivetsona tao am-ponao akory, efa voaman'Andriamanitra omena zay ty azy. Dia iza moa ireo olona ty azy ireo? Ianao zay manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ataovy mafy be ny teka tompoko. Amen. Ary la izy hoy fahasoavana tsy takatra saina maneritrerytsika zanak'olombelona, tena hoe tsy takatra takarina, fahasoavana tena surprise ihany koa araka fomba fiteny azy, mihoatra no izay noeritreretinao, mihoatra no izay nangatanao, mihoatra no izay noheverinao mihitsy le fahasoavana efa voaman'Andriamanitra. Tena tsy diso ange le teny voasoratra
Efesana toko fahatelo andiny faharoapolo hoe milaza momba an'io Andriamanitra io zay voasoratra hoe izy Andriamanitra tsy to, izy Andriamanitra tompo, dia mahay manome mihoatra no zay nangatantsika, mihoatra no zay no everitsika. Any amin'ny dika tiany hafa ary dia hoe Andriamanitra tompo tsy to manome zavatra mihoapapana, dia reo mihoapapana. Amen, amen. Anome ohatra aho fa araka reto ohatra tantarako aminareo reto, araka izany mihitsy no ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity na amin'ity volana ity ary na amin'ity androany ity. Ino tsara ilay ohatra voalohany, iza tamin'ireo zanak'Israely no nieritreritra ary nanapo fa io ranomasina be midadasika io zay tena nahakivy ny zanak'Israely tamin'izany andro zany. Iza tamin'ireo zanak'Israely no nieritreritra na hoe nanapo fa ho saran'Andriamanitra roa io ranomasina io dia ho tokantany maina mba hahafany zanak'Israely mandositra ny fanenjena ataony Egiptianina azy. Iza tamin'ireo zanak'Israely hoy ao no nieritreritra ary nanapo an'izany. Eny na dia misesy mpanompon'Andriamanitra azy dia tsy nafantatra an'izany, tsy nieritreritra an'izany, tsy nanapo an'izany raha tsy tamin'ny fotoana ny ilazan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ry Mosesy alay vonitianao ingeo ambony ny tananao ary saroro ny ranomasina mena. Teo Mosesy vao nafantatra hoe anao zavatra lehibe Andriamanitra, ranomasina mena ho sarana roa mba hamonjena ny zanak'Israely manoloana ny fanenjena ataony Egiptianina azy. Teo Mosesy vao nafantatra an'izany. Tena surprise tamin'ireo zanak'Israely ary tamin'ny Mosesy mihitsy ilay ranomasina mena hoe sarana roa. Ary tena tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra saina maneritreritra, tena tsy azo takariny fa tena saraka roa ara-baka teny tokoa ilay ranomasina mena. Andao nge vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Exodosy toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Ary ao tsara ny voasoratra, ary Mosesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo zanak'Israely olon'Andriamanitra, mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio. Karazana tampasahina tamin'ny finoana mihitsy no tenena Mosesy nyity teny ity, tena tampasahina tamin'ny finoana. Ary dia alaiko tahaka mihitsy io fihetsiky Mosesy io, averiko vakina ilay teny. Asa matahotra ianareo zanak'Israely vahoaka an'Andriamanitra, mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Ireo Egiptianina zay mandrandrahona, mampangofotra, mampipararetra anareo, mampitabataba anareo, matoka anareo masakisaky, mametsiny. Fahasahiana ny tenenako zany io Mosesy, finoana no ilazako zany, tsy hitanareo tsony mandrakizay. Amen. Andeha fahaefatra ambin'ny folo. Jehova hiady ho anareo, fianareo kosa angina. Dia eto amin'izay ilay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zay tena nampitolagaga azy. Ary Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana mitaranamika anao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary ingeo ny teanao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha maky eo foany ranomasina mandeha ny tanomaina ny zanak'Israely. Ka rehefa nataon'ny Mosesy tokoa zay, baika omen'Andriamanitra azy zay, tonga dia nisaraka roa ny ranomasina mena, tonga tanomaina afaka nandositra andreto Egiptianina zay nanetsika azy ny zanak'Israely. Ka amin'ity taona ity na raha mihinanao amin'ity volana ity na amin'ity androandroany ity dia anao zavatra lehibe tsy takatra sainao tahaka izany Andriamanitra. Anao zavatra surprise aminao Andriamanitra, ho tanteraka amin'izay manao mainina mafy be, arana tehaka zay amainina izay tompoko. Halleluia, amen. Dia alaiko tahaka ny natao Mosesy amin'ny mpasahina, amin'ny finoana,
no anambarako aminareo fa tena izay tokoa am'ty taona 3 arivo ity tononika any am'ty volana tsona dia avitsika ity eny amafisiko fa na dia androany ihany azy dia afaka anao zavatra lehibe sy magago aminao Andriamanitra afaka anao zavatra lehibe tsy takatra ny saina maneriteritra ao Andriamanitra afaka anao zavatra surprise aminao Andriamanitra reo zavatra voavoman'Andriamanitra ao an-danitra ao dia engane ho tantaran'Andriamanitra faingana antsika fiangonana andao militeka iantsika tompoko Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleloia ohatra faharoa ihany koa ity iza tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy no mba nieritreritra sy nanam-po ihany koa fa ny mofo anankidimy sy ny trondro anankiroa dia nitombo tena tanan'ireo apôstôly nitombo tena tanan'ireo mpianatra ka nahavoky olona mihoatra ny 5,000 iza tamin'ireo mpianatra iza tamin'ireo apôstôly no mba nieritreritra sy nanam-poan'izany tena surprise tamin'izy ireo mihitsy zany zavatra zany riavana ary tsy vitany hoe le mofo 5 sy trondro 2 nahavoky olona mihoatra 5,000 fa indro fa mbola nisy sombotsombotsilany rehefa avy nihinana ny olona ka voky tsara dia mbola nisy sombotsombotsilany 12 zibika be izao zavatra tsy noeritreretin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra zany zavatra tsy noheverin'zareo hitranga zany zavatra hafa mihitsy mba noeritreretin'reto apôstôly sy ireo mpianatra hitranga amikisana andreto olona marobe mihoatra ny 5,000 reto fa saingy naseon'Andriamanitra naseon'ny tompo fa izy dia mahay manome mahay manao zavatra lehibe sy magaga mihoatra noho izay mitakatry ny saina amaneritrerintsika zanak'olombelona amen andao nge vakitsika indray ny voasoratra Matthieu 4:10 2:10 ka hatramin'ny 2:20 toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ary no ny ariva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foany ity ry mpampianatra ary rehefa riva ny andro zao raha voany vaoaka makanisany eny vohitra hividianana ho azy ny solution ny mpianatra nanolona ny tsy fisakafoanana nandritry ny andro maromaro dia hoe ravana ny vahoaka asaina mandeha ny an-tanàna mandeha mividy sakafo ho sakafon'izy ireo zay ny solution ny mpianatra fa tsy mba tak'izany ny solution n'Andriamanitra tena magaga izy toy fa ho Jesosy taminy tsy tokony andeha izy tsy tokony andeha reo olona be dehibe reo omenareo hanina ireo hofikisy sakafo reo olona ireo toy ny manaraka indray 9 fa hoy 10 fa hoy ny mpianatra taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy azan-drano 2 toizana aroa Jesosy eto aty amiko izany dia nasaina nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary nyraisin'i Jesosy mofo 5 sy ny azan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra Jesosy ka nisaotra ary no efa nivakiny ny mofo dia natolony ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangoniny ny sombotsombony sy satsilany ka dia nafenoarina 12 tsy takatra ny saina nge zany riavany tsy takatra ny saina maneritreritra nge zany riavany riavano zany mihitsy io Andriamanitra zay vavantsika sitopontsika io amen ary eto a dia mampahery hoe tsy tsapanao ve tsy tsapantsika amin'izay ve fa Andriamanitra magaga Andriamanitra mahavoavotsy ny Andriamanitra zay topontsika sy zay hivavantsika tsy tsapanao amin'izay ve
fa Andriamanitra mahay manao zavatra surprise ny Andriamanitra zay topontsika sy ny Andriamanitra zay ivavahantsika. Tsy tsapanao amin'izay ve fa afaka manao zavatra lehibe mihoatra noho izay noeritrerentsika sy izay noheverintsika io Andriamanitra zay topontsika sy izay ivavahantsika io. Tsy tsapanao ve ry havana ny famarinana zany tamin'ny alalan'ireo ohatra roa zay voasoratra tato anaty de Baiboly ity zay no tantaraiko taminareo teo. Tsy tsapanao ve zany ry havana? Za matsapa famarinana zany. Ary zany mahatonga sa mitoro-teny tahaka izao ary sa miteny aminareo zavatra zay tsy takatra saina no lazaiko hoe ho ataon'Andriamanitra amintsika. Androany zao androany zao ny nahazatra antsika hatramin'izay, ny nahazatra antsika hatramin'izay rehefa tonga eto isika mba hanao fotoam-pivavahana dia ity mba ho afaka amin'ny ozina sy ny asan'ny devoly. Zay no nahazatra maro amintsika. Mila fanafana amin'ny ozina aho, mila fanafana amin'ny asana devoly mamatotra sy manageja aho. Nahazatra antsika tonga eto isika mba ho sitranina amin'ny aretina, tonga eto isika mba ho vahana ny olana misy, tonga eto isika mba ho tahina be. Zany no nahazatra anao, nahazatra antsika rehetra. Dia hoy aho hoe ho ataon'Andriamanitra tokoa zany rehetrarehetra zany. Tena ho atao zany. Firifiry tamintsika moa, tamin'ireo olona izay tonga teto, no tsy efa nandray an'izany ve izy? Ataoko hoe tamin'ny herinandro marobe ireo olona narary nisitranin' Jesosy. Tsy vitsy ireo olona nijoro vavolombelona fanoafan'Andriamanitra tamin'ny olana izay nahazo azy. Tsy vitsy ihany koa ireo nijoro vavolombelona fa tena notahiny. Fa izao no tena tiako ambara amintsika rehetra androany. Anao zavatra mihoatra lavitra noho izany ny tompontsika amin'ity taona ity tompoko. Anao zavatra mihoatra lavitra noho izany ny tompontsika amin'ity volana ity. Enina dia androany ihany aza. Halleloja! Satria efa eto Jesosy, efa prêt ho amin'izany izy. Amen. Amen. Fa ny condition ary condition tsy maintsy ataonao, tsy maintsy sianao dia ity ambarako ity. Mila manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra anao isika ny tonga eto. Ary tsy hoe ao anaty fotoam-pivavahana lahataka izao ihany fa isika ny mamonjy fotoam-pivavahana ianao nandavanandro io. Enina ny fotoam-pivavahana atao any amin'ny tokantranonareo any. Ahitana olona 3-5-10 manao fotoam-pivavahana dia ataovy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra izany. Amen. Fa ny olona tahaka izany no akasitran'Andriamanitra ary azo antoka fa dia anehoan'Andriamanitra zavatra lehibe sy magaga izay tsy takatra saina maneritreritra. Raha hanompo an'Andriamanitra araka izany isika, tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, le tenina votsy teo tsy andalo fotsy ity taona ity. Andray zavatra lehibe sady magaga ianao amin'ity taona ity, na amin'ity volana ity, na androany mihitsy azy. Ary teka mafy be tompoko. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Condition manaraka, manana finoana, raiso amin'ny finoana ny teny izay efa nambarako taminareo teo, indrindrindrindra le teny efa navotsitra. Zany efa mitantara aminareo hoe fa raisiko ho alaina tahaka ny nataon'i Mosesy hoe tamin'ny fahasahina, tamin'ny finoana noho ny lazana hoe aza matahotra ianareo ry zanak'Israely olon'Andriamanitra fa reo Egiptiana be dia be tazanareo maso ireo dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, fianareo koa sangina. Dia mitovy amin'izany koa ampahasahina ny finoana no amitsorako teny dia izay teny navotitra izay inoy raiso hoe amin'ity taona ity
na amity volana ity nandroany mihitsy azy dia andray zavatra lehibe avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ianao ho tanteraka amin'izay manao amainina mafy be zany asioteka mirefitrevitra tompoko halleloia halleloia anao zavatra surprise aminao Andriamanitra ho tanteraka arabaky teny ilay voalaza amin'ny Paoly hoe zavatra tsy mbola hitany masonao akory tsy mbola reny sofinao akory tsy mbola indra tao amponao akory tsy mbola vetsivetsy nofonao efa voman'Andriamanitra ao an-danitra ao omena zay rehetra ty azy amen dia iteliko fanampiny condition izy ity roainy devoly zay maneringelina ny saina maneritreritra ao mampirorosainy mampisalasala zay mihitsy mantsy ny fomba fiasan'ny devoly hatrany ambolono ka mandraka kehitriny raha tonga atao amin'ny say edena izy dia ny nampirorosainy nampisalasala any Adama sy Eva kasy any amin'ny teny zay nataon'Andriamanitra dia navony devoly tamin'izany ary mandraka kehitriny dia zay fomba fiasany zay nahitany fombiazana tamin'izany andro zany mbola ampiasainy ary tsy vitsy ny olon'Andriamanitra tompoko no azo lasaina hoe tena mirorosaina tena misalasala malona ny teny zay voalaza anaty ity baiboly ity na malona ny teny avototsy ny mpanompon'Andriamanitra tsy ray tsy rotsy teny no mirorosaina misalasala tak'izany ino moa matoka ny olona pino izy efa nandrainy Jesosy izy fa saingy matahotra ohatra ny manao ampahafolo-karena satria zay le atakina devoly mampirorosaina mampisalasala azy matahotra manao ampahafolo-karena izy dia mitady andinitsolatra masina ao anaty baiboly hoe aiza reny andinitsolatra masina manohatra n'io malakitoko fahatelo andininy fahafolo io hoe aiza re misy zany so dia tia kosa angamany asana devoly zany dia zay matoka amity androandroany ity ampiaro condition roainy devoly mampirorosaina sy mampisalasala anao toero izy efa nyteny Paoly apôstôly Efesana 2:7-8 efa nilobavy izy aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianareo ka ihaino zay lazainy ianareo andeha araka mibaikiny ianareo toero izy zay condition manaraka ka andotsika hivavaka andohalika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fotoana anaovantsika mivavaka mandohalika tsika rehetra mihitsy na dia vaovao azy anao toka eto dia oka tena hivavaka anao torapo voalohany tena hisaotra an'Andriamanitra fa toka soeto anao androany ary manana zavatra lehibe efa nomany ho anao Andriamanitra amity taona ity na amity volana ity na androany mihitsy azy misaoran'Andriamanitra ny amin'izany ianao dia mivavah ianao mba tena atanjaka be mihitsy ny finoana ao anatinao ao mba tena isan'ireo olona manam-pinoana ianao fa zay nambaran'Andriamanitra izay ary zay teny efa navotsotro taminareo zay dia ho tanteraka arabaky teny tokoa amen tsaroko ataoko fa maro aminareo no natsiaro ary maro aminareo no nandray tsaroko tany amin'ny taona 7 amby 2000 dia faraparan'ny taona izy io tompotoriana tena tahaka izao aho no namositra teny ary tamin'ny fahasahiana sy tamin'ny finoana no ny alazako an'izany dia zao mihitsy no naniery tompotoriana teny hoe maro aminareo no andray volabe zay tsy mbola andraisy ny tanana zay mihitsy le teniko maro aminareo no andray volabe zay tsy mbola andraisy ny tanana dia raha nahenao an'iny ny fiangonana ianareo sasiny aminareo zay toka teto tamin'izany dia nanao amainina mafy be nisy nitsangana tena mpitoerana mihitsy azy sasa kosa nanao amainina tsy azoko amen ohatrany hoe paster ange fomba ny mampahery fa dia ahoana tokoa no andraisako volabe zay tsy mbola andraisy ny tanako
niandro ty ififarana taona kanefa za tsy niteny hoe 2020 no andrain'izany ianao fa 2019 efa volana farapara volana novambra io dia ho amanokana azy a rehefa taorina an'izay teny zay dia tonga tao amborao koa dia nidobodoboka be mifoko hoe Andriamanitra fa naninona re nyteny niteny iny hoe andray vola be zay tsy mbola niraisiny tanana ny fiangonana fa naninona re dia tao amborako ihany a dia nazo fampahirizina fa mifanay masina matoki ianao fa rehefa niteny anao dia ho amariko ny teninao dia na hery be mihitsy a tonga ny alakamisy dia mbola noama fisika ilay izy tonga ny alady mbola noama fisika any dia efa nitomby ihany nisan'ny olona manao amen lasa ny alady indroa dia mbola noama fisiko lasa ny alady telo mbola tsisy nandray ny olona amin'io a fa ao atoko tamin'm-piangonanao be dia be manatona oeta mbavaka pastera mba hipoaka libizina farampoaka io mandray vola be zay tsy mbola niraisiny tanako a ka amen tanteraka aminao zany etsy any ko ny ray oeta mbavaka pastera fa misy vola be andrasako fa andray vola be tsy mbola niraisiny tanako a amen be dia be aloha mifamezivezy toko tany teo a no nanatona vavao a pastera vavao a pastera fa isorako Andriamanitra tena isorako Andriamanitra fa miasa izy dia inona tokoa herinandro safolo andro samaranana ny taona tamin'izay nisy vehivavy anankiray mpino ato amintsika tonga atao amboroko pastera tokony andray vola be mihitsy andro any lay vola be tsy mbola raisiny tanako fa misy tany ngeza be miaraka amin'ny vilangeda be sa tsara be amidy amina miliara zany no nanankinan'ilay olona hivarotra azy io ary rehefa lafika izy io dia mandray vola amina million to 100 million mahery ary ny anjarany tamin'izany 100 million mahery ny anjarany tsy mbola nandray an'izany pastera fa dia tokony androany ozy izy niraisina izy io kanjo zao ny telo le patron be hoe tsy atsika tanterana androany na am'tytaona ity zay ny opération fa amin'ny taona vaovao iny niraisitsika no tanterana le izy dia zay pastera lisiko tambavaka dia rehefa nieny zavatra nitantarainy teo a dia hoy aho hoe ranabavy za tsy niteny taminareo hoe amin'ny taona 2020 no andray le vola be tsy mbola ndraisin'ny tananao ianao ka za mieritreritra an'izany taona 2020 zany ianao fa amin'ity taona ity dia niresaka teo ihany zahay dia teo voatsapako hoe misy mpanao sakana amin'ity madamy ity misy mpanao sakana dia mivavaka ho azy aho ary tena hitako mihitsy le devoly mpanao sakana niala teo aminy dia nitsofoko rano izy dia hoy aho hoe mandehana anao vavako am-piangonanao a rehefa aveo dia zay vao mody dia ngamba 10 minitra izy teo mpivavahana teo miverina ndray izy nakomboroko za setra mivoaka ny varavaram-borao io teo amin'ny lavarangana iny izy misy ola be dia be milahatra io tsy sasafady io na hoana efa tonga dia sisy tamin'olo teo izy pastera sady nitolominy aho dia fa hoanao a sady nataoko an'izao izy natosiko satria kôdikôdy be mihitsy a eo rehetrandreo olona be dia be milahatra eo ny fiininy zany nge re olona ka takandreo ny vadiny reny mihitsy a ny fiininy e dia atosiko izy fa hoana pastera magaga jesosy asafady ry olona fa falibe izy fa nandray valimavaka fa aloha raisiko atao broko aloha izy fa io aloha nareo dia nampidiriko tao izy dia no tantarany hoe izy teo mpivavana teo niatso ndray le patron be hoe ilazao mivadinao fa ho tantarany androany opération halleloia dia izy zany no olona voalohany tato fiangonantsika nandray ny fahatantarany teny navotsotro tamin'izany fotoana zany vola amina million be ny raisiny ary tonga tao amboroko tao izy nitondra ny ampahafolo-karenana mbola apahany amin'ilay droany io ny raisiny io a tonga tao izy mitondra ny ampahafolo-karenana ahafaliana ny azy mivady hoe pastera firitaona nanaovana bizina firitaona tadiavana vola tsy mbola nandray fa no ny teninao dia nandray zay amen taorina zay dia mbola ntoy ny fahazahoan'ny olona vola be zay tsy mbola nraisiny tanana ary hatramin'ny 31 desambra raha tamin'izany
tsika nanao réveillon tokony efa tamin'ny sivy sasany tanoany indro nisy ray mpianakaviana tato amintsika niditra mivaravarana ty tsy de hoy hoe fangahy ianao koa mba hanao réveillon za ohatsy hanao réveillon paster fa tanteraka tamiko ihany koa hoe nandray vola be zay tsy mbola ndraisiny tanako mpiasa-pajakana ambony izy io zao vo azoko izy izy ny vola zay tsy niraisiko hatramin'izay niraisiko nitambatra tsy tiako hoe rapitsy vao hoentiko le izy fa tiany ampafolony amina million ko ny metiny teo farantony zany ka ina mo tiako ambara ry fiangonana andoarika hivavaka isika fa ny momba an'Andriamanitra dia marina ary tena marina be momba azy mahay manome mihoatra noho izay no heveritsika sy izay nangatantsika izy afaka manao zavatra surprise amintsika izy amen ary ny teny efa navotsotro tovy amin'ilay fijorona vavolombelona nataoko teo hoe amin'ity taona ity amin'ity volana ity na amin'ity androandroany ity mihitsy azy zay rehetra miny dia ahitany voninahitr'Andriamanitra andre fahasoavana lehibe ho tanteraka aminao ane zany andao andoalika hivavaka faingana dia faingatsika dia roay le divoly io mpandoliana roay le mampirorosaina le mampisalasala samy mivavaka amin'ny fony mantolo izy samy mivavaka ataovy fisaorana fa fahasoavana lehibe hoanao na dia zany tenin'Andriamanitra nambary zany azy fahasoavana lehibe ho antsika ny tenina votsotra ataovy fisaorana ataovy fakasitrahana ary mino ho an'Andriamanitra ianao mino ny teny nambarako teo ianao ary ao anaty ty fotoana nofantsika vavaka ity roainy devoly toeriny devoly aza manaiky ho pepony ianao aza manaiky fitapitahany ianao hoe ataony mirorosaina ataony misalasala mivava daholontsika rehetra mivava daholontsika rehetra mivava daholontsika rehetra Halleluja ataovy mivavaka fisaorana fa ten'Andriamanitra nandeha zany afatra zany ianao satria tonga ankehitriny fotoana le fotoana mety amin'Andriamanitra hitsinjovana ny olona zay matahotra azy hitsinjovana ny olona marina dia ray izay manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra amin'ny sainy rehetra sy amin'ny heriny rehetra reo izay olona manana finoana tonga ny fotoana hitsinjovan'Andriamanitra antsika izay voniny ka nohatra ny démonie hanohatra azy samy toerana ho azy halleluja 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 amen 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 halleluja halleluja sokafa mivavanao na dia olona mbola vaovao be azy anao toka eto mivavay ianao arak'izany fanentanana nataoko anareo zany mivavay ianao mivava tokoa ianao andao hiaraka iraisaintsika anohatra ny devoly hialo amintsika hialo manoloanatsika tsy avelantsika pirorosaina na mpisalasala amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao ry fanaratsy mandidy anareo aho lasa mandeha miala amin'ity fiangonana ity miala amin'ny olona rehetra miala 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 fa fiangonana natao an'Andriamanitra andray fahasoavana be zao fiangonana izao tsy ho dilany ty taona ity andray ny rehetra
ary misy azy andray amin'ity volana ety na amin'ity androandroany ety. Andriamanitra namarina an'izany teny lasainy vavako izany. Irahantsika manao eo mpandoliana ny rany Jesosy, ataontsika amin'ny fontsika manontolo zany ira izany. Akipihany masinao eo mpandoliana. Numana diwai manao vahira amin'ny fonao rehetra. No mampandresy ahy makatoerana isika rehetra tompoko dia mbola tiako anondrika alohanao ihany anao ary ametraka ny tananao eo amin'ny fonao. Andriamanitra tsy toa misaotra ny amin'ny fitonjovanao anay manokana ny amin'ny fanatrehan'i Jesosy eto. Misaotra satria androany dia anamarina ny teninao zay nambarako teo ianao, anamarina andreo fijoroana vavolombelona natoko teo ihany koa ianao, ary anamarina ny teny efa navotsotro. Misaotra makasitraka anao aho f'Andriamanitra tsara ianao. Ny zanako alatokana azy fonao tokoa ho anay, tsy mainka afafany zavatra rehetra omenao anay mamaipoana avokoa izany. Ka dia misaotra. Raha misy marary aminareo toka eto dia mbola apetrao eo amin'ny fonao ny tananao, na apetrao any amin'ny faritra misy ny marary anao ny tananao, dia minofa hiasa Andriamanitra amin'ny alalana vavaka ataoko. Amin'ny anaran'i Jesosy manasitrana ny olona rehetra marary tonga eto aho, naretina kely sy bitika ary io aretina io dia mendrika nosotranonao avokoa izahay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny marary rehetra tonga eto, esorina ny aretina rehetra mitenany olona hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia, ny aretina any anatin'ny tovahany, ny fifitosana ivelana na fifitosana ao anaty, ny fanantenana mahazo ny olona esorina daholo zany. Ny fanamafarofy, ny ozona mitondra aretina manaranaka, zao dia zao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Foanako ny aretina nentin'ny fanamafarofy sy ny aretina nentin'ny ozona. Andriamanitra lehibe ny famindramponao ka dia arak'izany vavaka ataoko izany no hitranga eto androany. Misaotra tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fisaorantsika ny tompo andeontsika etehaka. Dia satria mino anao dia tsapao ny aretinao fa efa sitrana ianao. Rehefa avy eo anontany ny fanasitrana magaka efa nataony taminao. Fandaontsika aloha roso amin'ny fitondrana ny fanatitra, hitondra ny ampahafolokarentsika filona aloha anaovantsika an'izany. Dia rehefa avy eo tatazana manokana ny toerana
ny fanatitra fanaontsika mazatra dia azadiny isika manosa ty anao dia misy an'ity boatina émission ty moa zany a etsika noanana ny émissiontsika tokony andrainjara daholo tsika rehetra ny amin'izy io alefa aza tompoko anao iranankiray sika dia mandroso tsika tsiraray avy mitondra ny ampafolokarena ety anoloana satria efa nteka iantsika tompoko dia ataotao amintsika mafy be fantontsika alleloia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany ataotsika hivavaka hisaotra ny tompo no zay fotoana androan'izay a no tahin'Andriamanitra hivavaka ho anareo aho mba tsy ho faty mihitsy ny finoana ao anatinareo
fa amin'ny tontolony ity tokoa dia anehoan'Andriamanitra fahasoavana ianareo. Sasany aminareo andray amin'ny volana ity. Engany ka izy zany. Halleluja. Halleluja. Ary misy andray azy androany. Amen. Dao hivavaka antsika saotra ny Tompo Andriamanitra. Saotranao zahay ny amin'ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity. Misaotra fa nahazava taminay ny tianao iainanay sy izay tianao hitondranao anay. Ka dia misaotra. Misaotra ihany koa Tompo ny amin'ny teninao nambara teo izay ho amarinanao tokoa. Ny amin'ny tenina fotsy ny mpalomponao izay ho tanteranao tokoa. Misaotra fa tena mandray zavatra mihopapa zahay. Omena voninahitra anao. Ary tsy avinavina na irere zahay rehefa nandray fa iondrika ao anatrianao ary anompanao hatramin'ny farany. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao mbola hiteka mafy. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany. Ataovy ny refitrevitra teka. Halleluja. Dia takizao zany ny filazana